Faly miarabantsika rehetra any anatin'ny tokantrano indray ny tenako amin'ity anio ity manoina ny vedanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankohonanao. Apôstôly Andreasy ihany no miaraka amintsika eto amin'ity fanentanana fohy ity zany mahakasika ny fotoam-bavaka no hanentanako antsika rehetra. Misy ny fotoam-bavaka isaky ny alarobia manomboka amin'ny 2 ora tolakandro sy ny sabotsy na ny sabata manomboka amin'ny 7 ora maraina, izay arahanao mivantana eto amin'ny web radio avokoa izany rehetrarehetra izany tsy eto amin'ny YouTube no anarahana azy fa amin'ny web radio. Ny ahafahantsika miditra amin'ny web radio moa zany dia efa misy soratra alefaka eo ambany io dia afaka soratanao fotsiny io adresy io dia afaka tafiditra amin'izay web radio an'ny radio feon'ny lanitra aty Madagasikara izay ianao. Izay ora teneniko izay ora aty Madagasikara ny alarobia amin'ny 2 ora tolakandro dia ny sabotsy na ny sabata amin'ny 7 ora maraina ny manomboka izany izay fotoam-bavaka izay. Misy ihany koa ny voalohambolana sy ny fenovolana rehetra sy ny fotoam-bavaka rehetrarehetra izany ny tena marina dia arahana mivantana eto amin'ny web radio avokoa. Ka izay no hanetanako antsika rehetra aty alavitra aty na ny any amin'ny province ny Madagasikara na ny aty ivelan'ny Madagasikara mihitsy dia afaka manaraka an'io fandarana rehetrarehetra io zany ianao na ny fotoam-bavaka izany na ny fandarana eto amin'ny onjam-peo moa zany isaky ny amin'ny 7 misy fandarana ka ho fantatrareo ny marina ireny dia isaky ny amin'ny 10 ora maraina misy an'ilay hoe miaina amin'ny fiainam-baovao. Misy koa ny fandarana manomboka amin'ny 9 ora maraina, be dia be mihitsy ny fandarana eto amin'ny onjam-peo eto afaka arahanao tsara mihitsy zany any amin'ny web radio zany. Dia mbola tsy mitsahatra mampirisika antsika rehetra hanaraka tsara ny web radio fa afaka tena hoe manome aina anao tsara ary mampahery ny fanahinao zany ao anatin'ny fotoana rehetra ny fanarahanao ny onjam-peo amin'izay koa mba mahery tsara isika rehetra any amin'ny faritra sy ny any ivelany rehetrarehetra any izany. Aza adino isaky ny alarobia amin'ny 2 ora tolakandro sy ny sabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina fotoam-bavaka lehibe arahanao eto amin'ny web radio. Izany hoe any an-trano zany ianao afaka mandefa ny web radio dia arahanao mivantana eo ny fotoam-bavaka rehetra mihitsy ny fitarihana hatrany amin'ny toriteny hatrany amin'ny vavaka famaranana rehetrarehetra dia minisy manantena fa ho velona tsara ny fanahinao anatin'izany rehetrarehetra izany. Afaka manandrana ianao, soratako eo ambany eo fotsiny ny adresy ahafahanao miditra amin'ny web radio. Raha ohatra ianao moa zany ka afaka manao téléchargement an'ilay application hoe listen to my radio dia afaka téléchargenao iny dia rehefa sokafanao iny application iny dia soratanao eo amin'ny barre de recherche fotsiny RFL na minuscule na majuscule dia mety daholo dia manao recherche ianao dia mi-play rehefa avy eo tonga dia mandeha. Na ito adresy anankiray tsotsotra kely ity adresy ity fa ito ihany koa afaka hidiranao na ordinateur ny ampiasainao na telefônina dia mety aminao tsara ity adresy kely ity ahafahanao manaraka tsy tapaka ny web radio antsika izany. Dia mirary ny sosiny tsara ho anao ny tenako ny tompony hitantsika tsirairay avy mahireza daholo tompoko.